raika amby valopolo sy dimanjato tapitrisa dolara, sivy tapitrisa isan'olona no azo raha zaray ny vola io ho ny RMDM. Hôpital Luteranina Mbobao vonina hanome tanana andraisana ireo marary ny Covid-19 saingy mila fitaovana. Noho ny Covid-19 ao Tomasina, tsy ampy herjika ireo mpiadina ara-panatanjahantena BUPC. Nadrarano tompokilasy tomboko vavy tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ny ity takarivan'ny Alarobia 20 Jolay 24 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay anaraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitatitra makasika ny coronavirus tamin'ity androany ity avy eny amin'ny fobepibaikona mikasika ny Covid-19 no entina aminao tanteriny noro fitiavana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Olona efatra indray no namonainy vokatry ny aretina Covid-19 eto Madagasikara androany Alarobia 20 Jolay 24. Ny telo avy eto Analamanga izay notsaboina teny be fialantanana, ny iray kosa avy any Ambanja. Tafakatra 340 zany izao ireo namonainy tamin'ity valana aretina ity. Ny ampy 290 ny tranga vaovao androany. Ny 500 avy eto Analamanga, ny 50 avy any Boeny Mahajanga, ny 30 avy any Atsimo Andrefana, ny 30 hafa avy any amin'ny faritra Anosy, ny 5 avy any Matsiatra Ambony, ny 4 avy any Vakinankaratra, ny 2 avy any amin'ny faritra Atsinanana, ny 2 hafa avy any Betsiboka, ny 2 avy any Ifanadina. Mbola tsy nomena kosa ny misy ny iray ambiny. Amin'izao tafakatra 5,905 izany ny fitambarany olona voan'ny coronavirus eto amintsika hatramin'ny idiran'ny valana aretina teto Madagasikara. Ny ampy 520 ireo sitrana ka lasa 2,702. Mbola misy 2,702 ireo mbola manaraka fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly. Ny ampy 4 ny forme grave ka tafakatra 250. Namory mpanao gazety tetsy amin'ny QG Belair androany ny teo anivon'ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Voaresaka nandritra zany fotoana zany ny fitantanana ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Fanadihadiana. Ny fizarana fanampina tsy mipaka amin'ny vahoaka sy ny tsy fametrahana ny mangarahara no fototra voalohany tsy hafehezana ny fihibohany izay adina amin'ity aretina ity. Ny vola nomen'ireo mpiara-miombonantoka tokony igokan'izany dia vaovao ny olana amin'ny ny fepetra amin'izao io. Dia milaza ianareo fa hoe zaraina le vola nanaovana an'ity le vola tadidio fa nanome sifra ray teo fa amina 9 millions any ho any daholo ny vola tokony ho azo mivoaka malagasy ao anatin'ny zao amian'izao ka na hiboana ray tao nareo tsy maninona satria 9 millions ariary ny resahako eto 580 millions de dollars zareo amin'ny 25 millions d'habitants malagasy fa nazaza voateraka azy mahazo 9 millions. Eto Madagasikara ihany hatramin'izao ny atao hoe firenena baikona ministre ka na ministre ny communication azy dia sa mandiso tanteraka ny filazan'ny filoham-pirenena. Aminay tsotra rehefa tsy vitanareo mitondra ny vahoaka satria izay ny vitanareo fahendrena ny miala mamitra-pialana. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana izay nataon'ny taona 14 ny fotom-pijoroany antoko-panohitra eto Madagasikara. Andraiky ny sizony tanteraka ny manitsy ny fitondrana amin'ny lalana sy ny fitantanana tsy mety ataony eto amin'ny firenena. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fizarana ny vola izay nomen'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hiatrehany vahoaka malagasy ny valana aretina Covid-19 amin'izao fotoana. 70 inona ary nataon'le 70 amin'izao na vahaolana an'le vahoaka miatrika ny valana aretina ve zay? Valana aretina ve zao no resahana dia fanamoarana fiara gasikara sy moto no lazainao dia zarao maimaimpona koa ny kasibosy raha farafakeliny manana telo isan'olona ny malagasy. Fa natao ve zay? Fa inona no atao amin'izao fotoana? Fampitahorana tany miady Madagasikara tanky apetsaka
fa le tanko ve rehefa misy le coronavirus ve hita maso dia tonga dia tofirina amin'le tanky. no mafisy ny RNDM hatrany fa ilaina ny fijery lavitra ho an'ny mpitondra mandritra na aorian'ny ady atrehan'ny Madagasikara izao. Ahina tanteraka ny tsy arenan'ny firenena eo amin'ny lafiny rehetra raha tsy misy ny paikady matotra apetraka. Ny vaovaon'ny finoana no entintsika manohy ny fotoana. Androany no nototsaina ny fandevoenana ny pastora Dr Benjamin Rabenurla izay filohan'ny FLM teo aloha. Nanaroatra ity fotoana ity ihany koa moa ray aman-dreny ampanahy ao amin'ny FLM naneho ny heviny momba ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana mandavon'ny olona maro eto amin'ny firenena. Teny amin'ny FLM Mbs nanaovana sy fanadihadiana izay eo amin'ny sariny andry Rakoto Malala. Tsy maharaka intsondra tobi-pitsaboana andraisana ireo marary ny Covid-19 eto amintsika, any ka maro ireo marary no misafidy no hijanona any an-trano. Ireo tsy maintsy mandeha any amin'ny hôpitaly kosa dia tratra ny fivezivezena ka mitarika ny fahafatesany izany. Isan'izany ny misiona sinoa iray izay mpiara-miasa akaiky amin'ny fiangonana loteranina malagasy izay voalaza fa namony ainy vokatry io fivezivezena io. Vonina an'olo-tanana ny toby fitsaboana loteranina malagasy fa misy ireo fepetra izay takina amin'ny fitondram-panjakana. Mangataka zay dia matofoloa ny anomezana fitaovana ny hôpitaly loteranina Vaovao, ny ambulance, ny anomezana ny epi, ny anomezana ny oxygène mba ahafahantsika miatrika ny olana izay atrehan'ny hôpitaly. Manana oxygène ihany ny hôpitaly saingy amin'izao fotoana izao dia mandalo fahasairana antsika satria efa misy marary maro koa entinao. Ankoatran'izay mbola misy marary ny Covid amintsika miteny izao dia misy forme grave fa isaorana ny tompo efa mihatsara ny toe-pahasalamany amin'izao. Dia izay no anaovana antso avy amin'ny Andriamatofoloha hamelon-tanana ny hôpitaly loteranina Vaovao amin'ny alalan'ny fitaovana fiarovana ny dokotera, ny fitaovana hitsaboana ny marary sy ny fanafody. Namaky-pantsilana amin'ny tsy fahampin'ny testa ity ray aman-dreny ampanahy ity izay lasa olana lehibe eto amin'ny firenena. Ny testa manahirana be amin'izao satria raha valo mianaka izay ny tao an-trano dia vitsy ihany no azo atao testa araka ny fandaminan'ny fanjakana amin'izao hoe raha misy raina roa izany ny tokony manao testa dia raha pozitif iny dia izay izany mandeha ny fitsaboana amin'ny rehetrarehetra. Mivavaka ho antsika rehetra ny fiangonana ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ireo rahalahy sy anabavy maro izay tratra n'izany valana retina izany. Isan'ny ray aman-dreny ampanahy izay lavo ny valana retina Covid-19 tao aorian'ny filohan'ny FLM ny Révérend David Rakotonirina, ny pastora Dr Benjamin Rabenurla. Androany no nalevina ity ray aman-dreny ampanahy ity teny amin'ny fasan'ny fianakaviana eny Ambohijanaka. Tokony anontolo ara no nitotsainy izany saingy noho ny amiana ara-pahasalamana dia manaraka ny fepetra ny fianakaviana sy ny fiangonana. Teny amin'ny FLM Mbs no nitotsaina ny fanompom-pivavahana nanaovam-beloma azy farany androany. Vany makasika ny kabaran'ny filoham-pirenena izay nototsaina tamin'ny alahady lasa teo iny moa dia anisany niteraka resabe ny teo amin'ny teboka fa nisy ny vola izay voalaza fa lasa any amin'ny paradis fiscaux ary nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny RMDM manandrody be ny mpanotra ho an'ny demokrasia manoloana izany. Germaine Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Tamin'ny alahady 12 ny volana Jolay dia nanambara ny filoham-pirenena fa nisy vola 3.7 $, tamin'ny fanampinana ataon'ny banky iraisam-pirenena teo anelanelan'ny taona 2.4 no lasa any amin'ny paradis fiscaux. Ankoatr'izay, ny resaka nataony momba ny orinasa Tico any Vodiala sy ao amin'ny portny Tomasina. Ireto misy fanamariana vitsivitsy avy amin'ny RMDM. Tsapa fa tsy manana toetra homme d'État ny filoham-pirenena satria tsy manana ilay atao hoe honnêteté intellectuelle ary hita avy hatrany fa fanenjena manokana any président Marc Ravalomanana no natao. Voalohany, ny mpitondra manana ny honnêteté intellectuelle dia milaza ny marina momba ilay dossier nambaran'ny Banque mondiale fa tsy mandainga vokatry ny étude natao iny fa tsy rapport araka ny filazany. Faharoa, étude tamin'ireo données teo anelanelan'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 13 no nanaovana ilay étude fa tsy araka ny voalazany fa ny taona 13 Maninona no nesorina ny teo anelanelan'ny taona 700
ka hatramin'ny 2 satria ve ny olona nitondra tamin'izany manoana ity fitondrana ity ka natao fanahinina ny esorina sao manahirana. Fahatelo, tsy misy profo fa ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana no nanao ny fanodikodinana ireo vola tany amin'ny paradis fiscaux. Tsy misy ihany koa ny étude manokana mikasika ny taona 2020 sy 2020 ny tondrany. Fahaefatra, efa fahazarana ve ny manao manipulation ny vahoaka dia omena daty diso sy tsy ilazana ny marina izy ireo. Nametraka ny fitokisany amin'ny fitondrany ny président Marc Ravalomanana ny mpamatsy vola tamin'izany andro izany. Ary profon'izany, ireo fotodrafitrasa maro vita, ny lalana, fampidirana ny zaza malagasy nianatra, ny CSB izay tena ilain'ny vahoaka any ambanivohitra lavitra sy ny sisa maro hafa. Mbola ny fitondrana Ravalomanana ihany koa no nanomboka ny ady tamin'ny kolikoly ary nametraka ny biankosy ny samifiny ary nahazo famatsim-bola ho an'ny PGDI. Mbola nanamafy hatrany moa teo anivon'ny RMDM fa tsy homme d'État izany ny filoham-pirenena ankehitriny ary tsy manana honnêteté intellectuelle ary tsy manana ambo-po fa manao manipulation vahoaka. Iza no nilazare tany ren-danitra fa tsy ankina amin'ny mpamatsy vola mahazatra indrindra ny Banque mondiale sy ny FMI. Raha tena homme d'État izy dia tokony tazona izany teny izany ary nanda tsy nandray ireo fanampiana avy any amin'ireo mpamatsy vola izay lazany fa mahatoky azy ireo. Momba ireo orinasa tiko any Vodiala indray na ilay any amin'ny Porto Masina dia misy contrat na fifanarana ny fanaovana daholo ireo fa tsy faly ny anentsika fotsiny. Ny fitondrana teteza mita ihany koa no nangalatra ny fananany tiko toy ny vary tany amin'ny Porto Masina, nandoro ireo magro manerana ny nosy, nangalatra ireo fiara sy camion samihafa. Ny vahoaka izay simba fananana nandritra ny fanongana panjakana sy ny teteza mita ihany koa dia tokony mitsangana miaro ny fanananareo izay simba sipotika nandritra izany. Ny olona rehetra potika fananana tamin'ny lendinoara 2020 maro ireo olona very asa, very fananana ary hatramin'izao mbola tsy nandoavana dommage et intérêt noho ny famporosiana natao nandritry ny fanongana panjakana iny. Avoay ny marina momba ny vola na marotana ny arem-pirenena tany Soalala, ny fandroanana bois de rose ary ny vidin'ny avion Force One. Volam-bahoaka daholo ireo. Fa anisany mampiteraka aya ho an'ireo olona eo anivon'ny fiarahamonina indrindra ireo mampiasa ny tambazotra social Facebook ny tatitra avoaka ny eny amin'ny centre de commandement opérationnel CCO eny Vato eny satria efa samy joro vavolombelona ny olona izay mitorika izany araka ity fanadiadiana ity. Tsy lavo Lionel sy Mathieu Princine mitatitra ny vaovao. Mbola manjavozavo amin'ny vahoaka malagasy ny fomba fitantanan'ny fanjakana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tsy araky ny resabe sy ny tatitra amin'ny aina aman-jery ny tsanga hiteny anifon'ny fiarahamonina nandritra izay efa bolana izay. Misy ireo hôpitaly no namoaka ny fanamarinam-pahafatesana na acte de décès vokatsy ny Covid-19. Tsy voalaza amin'ny tatitra omendreo tompona ndraikitra isan'andro eo anivon'ny CCO anefa izany ka miteraka ayao andreo mponina satria misy ireo avany efa namony ainy. Ny fanjakana mijanona eo amin'ny fitokanana ny toerana sy fanomezana ny fitaovana vaovao fotsiny ihany izay sady tsy ampy akory. Mangany fotsiny tsy fisian'ny fanaraha-maso ireo marary eo anivon'ny hôpitaly. Isan'ireo teboka novakian'olom-pirenena iray batsilana izany tao amin'ny tambajotra sosialy. Ity olom-pirenena ity moa dia isan'ireo nitondra ny tsimbokaretina Covid-19 no sady namonireny vokatsy ny Covid-19 ihany koa. Aoka re mba ny tena ho réalité no avoakanareo fa za manipulena ny chiffre. Rehefa ohatra ka maty ny Covid, ny hôpitaly miteny fa misy ny ataoko hoe statistika azo alaina any amin'ireny hôpitaly isan-karazany ireny ka misy forme grave maty ny Covid dia avoay le izy ho repoko hitapoko hitam-pirenena fa tsy fotoana intsony zao fanafenana ny isan'ny maty. Efa ataoko hoe miatrika lozy tsika zao fa tsy fotoana intsony fanafenana fandrakondrakofana. Ny olona ny fiarahamonina mahita ny ataoko hoe ny olona andeha hoentina levona, ny corbiara sy ny olona cortège funèbre mifaneneraka ny lalana be da be
satria ny PCR ihany no afaka miconfirmer hoe décès lié au Covid. Or ny hôpital rehetrarehetra efa mamoaka ataoko hoe acte de décès miteny fa décès suite au Covid no nahafaty an'ilay olona. Donc aleo mba ho hitan'ny vahoaka hitandremany hoe be da be ny matin'ny Covid mba hitandremany rehetrarehetra. Fa ny fanafenana an'io dia mamono antsika menakavy ihany. Hoentina eny amin'ny faritry vakinakaratra kosa indray ianao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Manoloana ny fianaka ny valanaretina coronavirus any an-toerana dia nisy ny fanambarana izay nataona olom-boafidy iray atao Antsirabe tao. Mamy Andrianjafisolo MBS Antsirabe tanteriny Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Aina ianakaiza tsy izy ny Covid-19 any vakinankaratra. Efa tafakatra 720 izao ireo olona voan'ny aretina Covid-19 any ary enina kosa ny forme grave. Tsy ampy anefa ny ara-pitaovana hiatrehana ity areti-mandoza ity any an-toerana. Antsoavaraka izany ataony olom-boafidy ao Antsirabe amin'ny fitondram-panjakana. Anisan'izany ny fanatevenana, ny test izay efa misy, izay fantatra fa tena tsy ampy dia tsy ampy tokoa izy ireny. Ary raha mety aza dia ametrahana irony antsoina hoe test mobile irony. Atevenina ihany koa ny fitaovana izay hanampiana ireo mpitsabo indrindra ny any ambanivohitra any amin'ny alalan'ny antsoina hoe EPI mba ahafahan'izy ireo miaro ny tenany amin'izay mety fifindran'ny aretina avy amin'ireo marary ireo. Tsy adino ihany koa ny fangatahana, ny fametrahana ny indemnité-n'izy ireo mba ahafahany manana risika bebe kokoa amin'ny didy tsy andraikitra izay hatrehany. Indrindra ihany koa dia ny fijerena ny lafiny ara-tsosialy ho an'ny vahoaka rehetra satria ilaina ny ametrahana ambulance satria tsy ampy ny ambulance eto amin'ny faritry vakinakaratra amin'izao fotoana izao no fisiny marary izay tsy maintsy alaina any ambanivohitra rehetra any. Ary indrindra ny fanitarana ny toerana ahafahana ny mandray ny marary sy ny fitaovana mifandraika amin'izany. Tokony ataony fanjakana olaram-pahamiana ihany koa hoy ity solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotima ity ny fanampiana ireo mpanao asa an-tsitrapo toy ny Croix Rouge malagasy. Fa mbola manoloana izay fianaka ny valanaretina Covid-19 izay hatrany dia nitsidika ny CSP2 teny Ambohimanarina teny androany Ravira Zafimahinina sy Tahiriny Aina nijery ny fomba fandraisana ireo marary sy ny fitsaboana omena azy ireny fanadihadiana. Noho ny tsy fampian'ireo toerana andraisana marary sy fanaovana fitoriana mahakasika ny Covid-19 nidina ny baiko famisahana izany ihany koa ny CSP2 rehetra eto an-drenivohitra. Tsy afa-manoatra voatery mandray ny fepetra rehetra mifanandrify amin'izay mba tsy hamindra marary tsotra ireo ahahina. Tsy natao andraisana marary ny Covid-19 hatrany am-boalohany anefa ny CSP2 misy noho izany ny fitaovana sy ny fanafody tsy eo am-pelantanana. Zay zany tsisy fanaovana dépistage aloha hatreto tsy manana kitina PCR zahay. Misy le hatreto le atao hoe macrolide moa filaza azy azithromycine aty classe antibiotique anaty macrolide izy io zany voafantiny OMS io zany tsy ananany CSP2 kosa hoe. Manomboka eto ambavahady ny fitiliana ireo olona miditra ny CSP2 eto Ambohimanarina voaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra isorohana ny fiparitahany aretina. Tato anatin'ny andro maromaro izao nanao sesilany ny olona tonga nanao fizaham-pahasalamana teny anivon'ny CSP2 noho ny tahotra ny aretina Covid-19. Efa misy moa ny fepetra tsy maintsy raisina raha neto anivon'ny toeram-pitsaboana raha toa ka misy tranga mampiayay. Pré-triage le olona ahahina zany dia ataony taratasy dia référeny izy miantso an'ilay hôpitaly handray azy fotsiny sisany atao rehefa avy eo. Zay manana salle d'isolement zany hoe atokanao zany le olona ahahina cas suspect ahahina dia miantso ambulance zahay mandefa azy any amin'ny hôpitaly manao PCR mihitsy izy amin'izay. Mpitsabo roa no amperinasa eto amin'ny CSP2 Ambohimanarina. Izy ireo no miara-misalama indray ireo olona tonga anao fizaham-pahasalamana anisany ity ramatoa iray ity. Ianao mahatsiaro hoe manavy? Zaho tsy manavy fa zay fotsiny manako-tsako ny vatana? Dia le mamay be daholo ny anatiko rehetrarehetra. Eny anatin'ny fambara ihany zany marina hoe tsy nanao test ianao fa ny olona mifanerasera aminao zao matetika efa tratran'le grippe mahery ty daholo sy le fandraindray amin'le Covid aty dia tsaratsara tonga dia traiteny ianao raha izay fanaviana resanao zay. Vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indray no entintsika manohy izao fotoana izao. Nodimandry androany Alarobia 12 Jolay 2024 ny namana mpanao gazety Tahina. Teo amin'ny 5-3 taona n'izy zao ndao sy ny fahafatesana izao. Marina fa efa nitsaboana teny amin'ny hôpitaly be Filetanana ka izao tsy tany izao tsony ny ainy.
namela manano-tena iray sy zaza telo izy ary tsara ny mampafantatra fa mpanao gazety teo amin'ny onjapeo ny feonomerina izy fony fahavelony. Izahay eto amin'ny fianakaviam-ben'ny MBS dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany tahina. Ivadika lafim-baovao hafa isika mampiahiaro ireo ray aman-dreny ny fiarovana ny menaky ny ainy izay tsy mitsambitombo amin'izao ny fianaky ny coronavirus raha efa fantatra kosa ankehitriny ny daty izay anatanterahana ny fanadina-mpanjakana manao ahoana kosa nefa ny fepetra izay mety mifandraika amin'izay fanadihadiana izay tanteriny nomen'Andriamanamisata eo amin'ny sary ny tahiriny aina. Vao tapitra ny pika na ilay vanim-potoana tena mampongatra ny valana etina dia mikatroka ny fanadinana avy hatrany ireo katita kely. Ny voalohan'ny volana septambra tokoa mantsy dia tonga ny fanadinana CEPE araka ny filazana ofisialy avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Ny 14 septambra hatramin'ny 20 septambra ny BEPC ary manomboka ny 15 volana oktobra kosa ny fanatanterahana ny baccalauréat. Nametra-panontaniana ireo ray aman-dreny hoe tomombana tsara avokoa ve ny fikarakarana indrindra fa miaina anatin'ny vanim-potoanan'ny krizy isika. Zaza malagasy no resaka eto, mampanay ny fahasalamany, mampanay ihany koa ny hoaviny. Aiza ho aiza ny fikarakarana? Ho volana latsaka kely tsy ahatongavany datim-panadinana isika izao. Koa misy zavatra efa en fait zany iny aloha misy organisation vaovao apetraka mbola mandinika ny moyen rehetrarehetra entina hametrahana anazy dia rehefa tena mipetraka le zay vao tena afaka resana izao zany ny organisation finale mitondrana anazy mbola tsy nahazo validation dia mbola tsy afaka tenena. Izay no navalony teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, mbola barainy kosa nefa ny mahakasika ny eny amin'ny anjery manontolo. Mbora eo amin'izay vaovaon'ny fanabeazana izay ihany fa any amin'ny faritra tsy nanana iny kosa indray hita taratra ny voka-dratsy nateraky ny tsy fahatomombanana ny resaka fampianarana teto Madagasikara vokatry ny valanaretina coronavirus. Anisan'ny tena voakasika izany ny klasy-mpanadinana niatrika ny BEPC sy ny CEPE atao atao masina atao tato vaovao hoentiny namanay mpanao gazety ao atao masina. Sisko Tomasina faharoa fanadina am-panjakana ara-panatsantena BEPC ny taona 2020. Raha toa ka efa fantatra nandritra ny lahateny nataony filoham-pirenena ny alahady 12 ny volana Jolay teo ny datim-panadinana antsoratra ho an'ny fanadinana BEPC amin'ity taona ity izay ho tanterahana manomboka ny fa 14 hatramin'ny fa 12 ny volana septambra ho avy izao dia efa miroso amin'ny fanadinana ara-panatanjahantena ny eo anivony Sisko ny Tomasina faharoa iny ankehitriny. Hanomboka ny daty ny alakamisy fa 12 ny volana Jolay 2020 izao. Efa tsara fiomanana amin'izay avokoa moa na ireo mpianatra na ireo mpampianatra tompon'andraikitra. Mahatratra 7 sy 705 ny isan'ireo mpiadina ara-panatanjahantena BEPC manerana ny Sisko ny Tomasina faharoa amin'ity taona 2020 ity raha ny nambara ny lehibe ny Sisko Andriamato Harrison Guerve. Tsaivina fa manana zapy miisa 20 ny Sisko ny Tomasina faharoa iny. Nohon'ny le confinement moa zany dia voatery ny janona dia zao zany dia mitohy manomboka androany fa 13 ny volana Jolay ny adina ara-panatanjahantena ato amin'ny Sisko Tomasina faharoa raha ohatra ka ny BEPC no resahana. Ka maro zany ny centre fanatanjahantena ny BEPC ato amin'ny Sisko Tomasina faharoa fa ny tapany atsimo zany dia amin'ny faran'androany fa ny tapany avaratra kosa dia manomboka amin'ity herinandro ity ihany koa zany. Raha ny resaka CPE Blanc taona 2020 ity kosa dia efa niroso mialoha ny eo anivony Sisko ny Tomasina faharoa satria efa vita tamin'ny fahavalo ny volana Jolay lasa teo ary efa ao anatin'ny fikirakirana izany tanteraka ireo mpampianatra tompon'andraikitra amin'izany ankehitriny. Fantatra izany nandritra ny fitsidiana izay nataony lehibe ny Sisko ny Tomasina faharoa Andriamato Harrison Guerve tamin'ny sekoly maro any amin'ny tapany atsimo ny Sisko ny Tomasina faharoa iny dia tao amin'ny EPP ny Ampasimbola. Nanaovana recommandation daholo zany chef zapy rehetrarehetra ny talentsekoly mba ampanao ny cours gratuit ho an'ny mpianatra rehetrarehetra na ho an'ny mpianatra miadina CPE zany na mpianatra hiatrika ny BEPC.
eo amin'ny pejy sosialy ao anatin'izao fiboana izao dia nidina teny fotony nijery ny asa mandeha sy ireo fepetra raisina eny anivon'ireny commune sy ny fokontany reny androany iravatra-drafy mahenina sy tahiriny aina. Mpivady roa isan-kerinandro no mangataka isoram-panambadiana raneto amin'ny commune Tosy. Misy mony fepetra raisina eo anivon'ny commune ho andro tena mila misoratra ao anatin'izao fiboana izao toy ny hoe bevoka ilay vehivavy na efa nanao fangatana efa ela. Ireo asa hafa kosa toy ny isan'andro saingy ao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Eto anivon'ny commune moa dia mivoha isan'andro fa sainga manaja an'ireo fepetra ara-pahasalamana amin'ny fandraisana ny olona eo amin'ny fisoratam-panambadiana maro tokoa ireo olona tonga mangataka ny fisoratam-panambadiana zany hoe efa nisy daty efa teny aloha dia amin'izany dia miezaka izahay arak'izay azo atao mandray azy ireo kanefa ferana dia ferana mandrakariva dia ny mpivady izay soratra miaraka amin'ireo vavolombelona sy zay mety ho ray aman-dreny izay ihany no raisina zany hoe latsaky ny folo matetika eo amin'ny enina na fito ireo olona ireo. Miatra ny anivon'ny fokontany ihany koa ny fihiboana tapakandro amin'izao ireo asa tena maika sisa no raisina mialohany amin'ny 12 ora. Le asa raisina eto amin'ny fokontany moa zany dia le asa tena maika tsy mitovy amin'ny andavanandro fa izay asa tena ilain'ny mponina zany no asa ataony satria tsy service minimum na ny mpiara-miasa ary moa zany dia fa somary najanona daholo aloha fa sista hoe ny sekretera sy ny président ihany no ato anatiny mampandeha ny asa dia mijanona eo amin'ny 2.20 eo zay. Satria izay amin'ny 2.20 sasany mbola mialy eto mbola manentana olona amin'le amonjy ny tokantrano tsirairay amin'le fiboana. Misy ny resaka certificat de vie, misy ny banky dia misy koa ny maty. Ireo mila taratasy maika noho izany no tena manantona ny fokontany. Fitoriana fisena zany entina any amin'ny polisy avy eo dia tsy maintsy mandalo fokontany tsinona zay vao makany amin'ny fitoriana zay zao anao fitoriana zao na lehako aty dia entina any amin'ny polisy avy eo. Tsy dansa tompoko ie misy zavatra maika ilako azy. Misokatra ihany koa ireo pro-mpanjakana 5 service minimum tsy mbola misokatra kosa ny sampandraharaha fanamboarana ny fahangatahana ny fahazon-dalana mily any amin'ny faritany. Rehefa avy eto amin'ny faritra Nalamanga isika dia ndeha ho any amin'ny faritra Matsiatra Ambony iny kosa indray. Ny tanterahana ny Alarobia 17 Jolay lasa teo ny famorana Vaovao tao tampon-tanàna ny Fianaratsoa tao izay nirahana tamin'ireo olom-boafidy tamin'ny alalan'ny antoko tiako i Madagasikara. Nitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny MBS ao Fianaratsoa Bax. Mikatsaka trano ny tombontsoa iombonana eny anivon'ny fiarahamonina ny tombontsoany be sy ny maro zay ny tena zava-dehibe amin'izao vanim-potoana misy antsika izao na eo aza ny olana indrindra fa ny fahamehana ara-pahasalamana dia tsy adino ny antokotiko Madagasikara teto Fianaratsoa sy ireo olom-boafidy tao aminy ny fijerevana ny sosialim-bahoaka anisan'ny fanaony tiko Madagasikara hatramin'izay ny famorana Vaovao isan-taona ary indrindra ho fanamorana ny fahasairanana ho an'ny fianakaviana izay miatrika an'izany. Ny asabotsy faraka 12 volana Jolay lasa teo no nanatanterahana an'izany teto amin'ny tokotany malalaky ny Magro Ampasambazà. Zaza 10 ny voasoratra anarana saika atao didipotra saingy manodidina an'zato kosa ireo tonga tsy nanosy-bohitanana azy ireo nefa ny tompona andraikitry ny tiko Madagasikara tety an-toerana fa dia vita didipotra avokoa izay rehetra tonga teto. Tena manampy ny olona rehetra tokoa ny zavatra toy izao ary tsy nanavahana saranga tsy nanavanavahana olona satria tsy mialan-jafo ny antoko. Eto dia sarotra ny tsisy ohatran'ireo tompony hevitra tamin'izany dia eto moa ny vice président national tiko Madagasikara isorana ihany koa ny conseiller ireo olom-boafidy teo anatin'ny antoko tiko Madagasikara teto Fianaratsoa ary isorana ihany koa ny ekipa ny dokotera sy ireo ekipa avy ao amin'ny institut de formation paramède professionnel zany izay taritina Andriamatopo Vito ireo ny fanometanana ireo moa ny mpikatroka izay hitantsika ireo ihany koa ireo vehivavy tiko Madagasikara. Antsika natao androany moa zany dia famorana Vaovao tafiditra ao anatin'ny fahankalazana ny 17 taona ny journée atokotiko Madagasikara. Ny atokotiko Madagasikara moa dia mahazatra manao an'izay forazazay koa eto Fianaratsoa zany isan-taona. Eo ihany koa ny fanamavanana ny vesatra amin'ny sosialy izay mahazo ny vahoaka amin'ny fahasairanana amin'izao fahasairanam-bahoaka tena tafiditra amin'izao dia izay no nahatonga ny atokotiko Madagasikara zany. Misy 10 teo no soratra anarana fa araka zay niakatra zany izy mihoatra an'izay no vita teto androany. Isorana koa ny atokotimo zany no vehivavy izay nizara akaso bosika amin'ny
androany teo mbola ho avy moa manaraka zany fa mbola mitohy fankalazana zay fa 20 taona zao ny atokotiko Madagasikara zay. Akoatra ny didipoitra izay natao teto dia nisy antsoa ny fizarana kasibosy na arovava izay nataon'ireo vehivavy tiako Madagasikara ihany-koa izay nifanindran-dalana tamin'ity hetsika ity. Anisan'ny tena mampiavaka ny tiako Madagasikara hoy ireo olona tonga teto toerana ny fitsinjovana ny tombotsoa ho an'ny vahoaka, ny sosialim-bahoaka, indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao. Va eo amin'ny tsara ho fantatra iraisam-pirenena dia nampiasa teknika hafa kosa indray ny mpitandro ny filaminana ao Chili ao ny amin'ny fikarohana ireo marary ny Covid-19 araka ity vaovao izay tanteriny Rina Fanirso sy Mathieu Princidi. Nanomboka nanao fampiofanana alika ny polisy any Chili mba hitady ireo marary ny Covid-19 amin'ny alalan'ny fisavan'ilay virus amin'ny atsembohan'ny olombelona iray no anatanterahana izany. Ny tsy mikaretina dia tsy mamofona fa ny fisiany aretina ao amin'ny vatan'olombelona iray no miteraka fiovan'ny metabolisme. Fandikana karazana atsembohany iray izay afaka fantariny alika hoy ny fanazavan'ny Fernando Mardones, mpampianatra momba ny arety mifindra amin'ny veterinera tao amin'ny AFP. Araka ny fampahalalam-baovao dia azo apetraka any amin'ny gara sy ny serana mpiara-manidina ireto alika ireto. Ireo alika voafantina ihany anefa no afaka manantanteraka ity azy ity. Izy ireo ihany koa mantsy dia efa nampiasaina ny tady fanafody na bomba na olona tsy hita. Firenena fahatelo maneran-tany tena nisan'ny voan'ny coronavirus ny ao Inde amin'izao fotoana izao tsy mitsamo tombo ny taremarika any antoerana fanadihadiany noro fitiavana sariny tahiriny aina. Misedra olana amin'ny tsy fampin'ny mpitsabo sy ny ara-pitaovana ny any Inde amin'ny ady amin'ny coronavirus feno hipoka marary mantsy ny hopitaly. Misy amin'izy ireo ny voatery miandry ivelany mandra-pisy ny fandriana malalaka. Voatery tsy maintsy niverina ao amin'ny fibonina indray araka izany ny vahoaka ao antoerana no mafisina ny fepetra nanomboka androany alarobia maraina. Raha mpitso alakamisy kosa no hipoka ireo mpona mandina ny 20 tapitrisy ao Biara izay tena ahitana trangana coronavirus betsaka. Hatramin'ny voan'ny valana aretina tao Biara farafahakeliny 2 alina ny tranga ary 20 ny maty. Fa anisan'ny tena voamafy ihany koa ny ao Bangalore 7 alina ny trangana coronavirus. Antotanisa izay azo lazaina ao ambony ary aina hitombo hatrany raha ny fantatra. Amin'ny ankapobeny efa mahatratra 7 ny tranga coronavirus any Inde amin'izao. Raha vantany niditra tamin'ny fibona i Inde saika tsy nanankohanina avokoa ny ankabeazan'ireo sahirana ara-pivelomana. Vokany betsaka no mahatsiaro sahirana ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao ka voatery tsy maintsy mivoaka ny trano mitady ny sakafo isan'andro. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity sitraka sy telona trany tompoky lasy tompoky vavy ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao ny MBS ankasitrana ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny fanomentanana ny karoka ireny vaovao ireny na totosa izay ihany koa ankasitrana indrindra ianao tany an-tokantrano na eto an-toerana na anivelany nareo any amin'ny faritra ihany koa ny tenanay mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.